sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Henoy ry tompo ny feoko miantso anao, hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiavoko, aza afenahy ny salovantavanao. Salamo fa 4. Agnatina faliagna ndraiky aravoagna sy ampitsikitsikihagna ihany koa no entinay miarahaba nareo jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fania mamitsika ity. Agnatin'izegny isaoranay hatrany ianareo zay mpagnaraka ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao agnitarana ny vaovao mafalin'ny Kristy, natao ihany koa ampitambatra antsika jiaby olo raiky ato agnatin'ny valan'Andriamanitra amin'ny ity diocèse mamitsika ity. Alahady fafito ny amin'ny paka tsika iniany ity, l'Église magnamelo hevitry lehibe amintsika, ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Afatra mamy, afatra masoa, afatra mitondra tsika amin'ny lalagna marigny sy tsaratsara kokoa. Izay ny lohahevitry aroson'ny Église amintsika mba hoentitsika miaina izany. Ke andehantsika hitandregny anire amandrenitsika Son Excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ny famabasana ireo vakteny masina maro samihafa aroson'ny Église amintsika niany ity, koa arahompitiavagna ny toroteny ndraiky fampianaragna hozarainy amintsika ary ampiaritsika amin'ny fiainantsika izany sy iagnantsika ampinona ary amin'ny fanantenana. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakteny voalohany. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany, no ny tafakatra ny an-danitra i Jesoa, dia niverina tany Jerosalema ny apôstôly avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay lalana azo aleha sabata raha eo Jerosalema. Nohony tonga dia niakatra tao amin'ilay riana fitoerany izy ireo, dia i Piera sy i Joany, i Jakoba sy Andre, i Filipo sy Toma, i Bartelemy sy Matio, i Jakoba zanaky Alfe sy i Simona Zeloty, ary i Joda rahalahin'i Jakoba. Niresena izy rehetra
ary naharitra nivavaka niaraka tamin'ny vehivavy sasany sy i Maria reniny Jesoa ary ny rahalainy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa. Taratasy voalohany Masinda Piera Apôstôly. Ry avamalala, mifalia arakaraka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, mba hanananareo anjara amin'ny fifaliana sy firavoravoana amin'ny andro isehoany voninainy. Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran'i Kristy,
fa mitoetra ao aminareo ny fanahy voninahitra sy fahefana dia ny fanahin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy mijaly ao aminareo noho izy mpamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpitsiriritra fananan'olona, fa raha noho izy kristianina kosa no ijaliany dia aoka tsy homenatra amin'izany izy, fa vao maika anome voninahitra an'Andriamanitra aza noho izany anarana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana nie Andriamanitra. Umbantsika mianakavy anene Tompo, utanteraka tokoa ny izao. Evanjely masina nosoratany Masinday Tsoane, unirahitra reo anao Tompo. Tamin'ny zanandro zany i Jesoa niandrandra ny lanitra ka nivavaka hoe, raiko tonga ny fotoana ome voninahitra ny zanakao mba anomezany zanaka voninahitra anao, fa efa nomenao fahefana amin'ny nofo rehetra izy mba anomezany ny fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny malala anao any Andriamanitra marina sy Jesu Kristy izay nirainao. Nanome voninahitra anao aho teto ambony tany, fa tanteraka ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny kosa dia anao raiko ny manome voninahitra ahy eo aminao dia ny voninahitra ananako tao aminao talohany narena izao tontolo izao. Nitory ny anaranao tamin'ny olona nomenao ahy ao amin'izao tontolo izao aho, anao izy ireo ka nomenao ahy, ary efa nitandrina ny teninao izy. Fantany ankehitriny fa avy aminao ny zavatra rehetra nomenao ahy, satria nomeko azy ny teny nomenao ahy ka noresy. Dia fantany marina fa avy aminao aho, ary ninoany tokoa fa ianao no nanirakahy. Mangataka ho azy ireo aho, sy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy ireo, ary nahazo voninahitra amin'izy ireo aho. Tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, izy ireo no ho eo amin'izao tontolo izao.
fa izaho kosa hoany aminao. Izany ary nitenire Tompo, tena mihoanao i Kristy. Ry kristianina ava-malala marina mandalo fotoany sarotra ny fiainasika, samy ny tandre na eno ny afatra na avy amin'ny commission justice EP na ilay afatra avy amin'ny fivondronam-ben'ny evekisika zay nampisongadina fa ao anatin'ny krizy maro lafo tokoa isika izao, krizy izay mitady anapotika ny fiainantsika, ho indrindra ny eveka ao amin'ny afatrany miariary ny fahantrana lalina sy amin'ny lafiny maro mampikaikaika tokoa atraizatraiza, seky ny lafiny rehetra misy no isehon'ny fahantrana mahazo ansika, na ara-toekareny zany, na ara-piarahamonina, na ara-pitondratena sy toe-saina, ara-tontolo iainana. Miova sy kelikely hatramin'ny kolontsaina zay manefy ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana ary ny fomba fifandraisana, ary miova hatramin'ny fianonany fian'ny fieritreretana zay miavana sy kelikely amin'ny vonolona sy herisetra fisaram-bahoaka, kolokolo, fanarinan'ny zaza nateraka, alatra mason'ireo varira sy tolapaty, doro-tanety sy fanondranana ny sokosokony are-pirenena, ny fidoroana zava-mamelona sy ny sisa. Lay fandalan'ny malagasy ny aina de nivadika kolosaim-pahafatesana, lasa kolosaina sy kelikely ny kolokolo sy ny tsy firarihana ny hafa, ary tonga hatramin'ny tsy firarahana ny lalàna sy ny tsy fampiainon'ny mpitondra sy ny vahoaka, na ny vahoaka samy vahoaka. Ny mpitondra sy ny tompona andraikitra zay natao anome ohatra no miova toe-saina voalohany, any ka manaraka ho azy ny vahoaka. Ny maha-olona misy no mikorontana araky ny fomba fizerin'ny Papa Benoît fa 12. Manampitrotraka an'izany ireo fampanantenana maro zay sy tanteraka ka mampiravoravo tanana ny vahoaka na mampanaonao foana azy, miakabidy sy miato sady aingana ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro. Masiaro tena ho sy misy mpitodika ny olan'ny mpamboly sy ny mpiompy, mialafo hatrany ny fampianaran-janaka ary miagoragora ny fanabeazana,
mitombo hatrany ireo very asa sy sianasa, miapotika hatrany ny lalana eran'ny Madagasikara sy ahitam-baolana maharitra ny fahasairanany vahoaka amin'ny jiro sy ny rano sy ny maro hafa. Ny tena mampalahelo dia tafiditra ao anatin'ireo ny kristianina sy ny mpivavaka. Any ka sy tantaratra intsony ny mahafanasina sy fahazavana ny mpianatry ny Kristy sy ny mahavavolombelona azy. Singanina manokana koa ny tontolo iainana izay miapotika hatrany nefa sy mahataitra ny maro na ny mpitondra na ny vahoaka. Maika ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana mafy ireo mpandrava ny tontolo iainana. Ezaka hifarombona ny rehetra ny fanentanana momba ny tontolo iainana. Mpitondra vahoaka fianakaviana, mpanabe, mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpanao gazety, mpikaroka, mpanakanto miaraka amin'ireo rafitra sy fikambanana ary vondrona samihafa. Ireo ny tontolo mpiainantsika. Maro tokoa ny very fanahy mbola velona. Matoka anefa isika fanandresy tokoa Jesoa ary kristianina ava malala ka hompiteny fanahy masina ireo krizy mikika ansika ireo raha miaraka amin'ny fanahy masina isika. Tamin'ny alakamisy lasa teo isika no nankalaza ny fiakaran'i Jesoa any an-danitra. Izany hoe nankalaza fa nisy avasika nandresy tafita ary dia mbola anatin'ny hafaliany izany isika amin'izao alahady fa 7 Paka izao. Efa manampy isika iroso bebe koa amin'ny fandalinana an' Jesoa mpiarabelona izay fibanjinana an' Jesoa tafita izany rehetra izany na dia eo aza ity krizy mitandrisay isika avy amin'ny taratasy neveka teo. Ao anatin'ny fanatanterana ny sinoda ihany koa isika no miatrika izany rehetra izany. Ka io sinoda io no lalana hoentisika miatrika bebe koa izao krizy izao. Ka na eo aza ny fahasaranana dia miroso isika satria ny sinody dia tahaka ny senakla ho ansika. Zany hoe tahaka n'ireo apôstôly niara-ny vavaka tamin'ny masin'i Maria ka miandrandra ny fanahy masina isika. Izany no sinody ho asika. Ka io fanahy masina io no ahafahasika mifampitrotra, mifampidinika ary miroso lalindalina koa ka hitondra asika amin'ny Pentecote vaovao, départ vaovao isika. Zava-dehibe zany satria azo lazaina fa dingana vaovao indray amin'ny maha EOV missionnaire-nsika manorina ETA no andrandray isika amin'izao sinôda izao ka ho zary tabernakla velona tokoa isika eo anivon'ny fiarahamonina. Sy entsika hipoerapoera irearea izany fa mitaky fahafoizana sy fanompoana ry kristianina avana sy fampandria-tany na herim-parimoretana no entisika manatanteraka an'izay fitoriana ny vaovao mahafaly izay amin'ny maha tabernakla sika, maha EOV missionnaire sika, vokatry ny batemy izay ka izara sy amafy famindrapo, fanantenana ary fiadanana amin'ireo mpiarabelona amintsika ary izay no mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'olona ary izay maha kristianina asika. Ry kristianina havana, ny tenin'Andriamanitra androany dia mampianatra asika fa ny tena fiainana dia ny fiainana mandrakizay dia ilay fiainana mitondra amin'ny asambarana, ny fiainana misy ny fiombonana amin'ny Jesoa lay nandresy ka ntenaintsika fa hiaraka aminy koa isika ka izay no azo isika nasambarana ary ny mahalalan'Andriamanitra hoy ny evanjely no azahoana ny fiainana mandrakizay. Sy magagara ry kristianina havana, raha lazaina fa io fiainana mandrakizay io dia manomboka izao, izany hoe mahatonga asika ho Jesoa mpiarabelona amin'ny manodidina asika ka manamafy ny ezaka ataosika amin'izao sinôda izao izay rehetra ny lazaina izay, satria ny ezaka ataosika amin'ny sinôda dia alala bebe koa an'Andriamanitra ka azahosika ny fiainana mandrakizay ary dia izay no antony anoizasika ny famenoana ireo sazoasota enina sy ny enina fa indrindra moa isika miatrika ny krizy izao fotoana manomana amin'ny Pentecote izao, fotoana iobona dia iomanantsika amin'ny fankalazana ny Pentecote dia fotoana ihany koa ivelomansika ny sinôda araka ny lazaisika teo ka mitondra asika amin'ny Pentecote vaovao, amin'ny départ vaovao. Ka na dia eo aza ity krizy ity
arak'ilay nitanitrany eveka azy teo dia sy io ny farateny fa i Kristy, zany hoe poteny Kristy ireo fahotana nanimba ny fifandraisasika ka ho isy fifandraisana vaovao vokatry ny asan'ny fanahy masina, fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary, fifandraisana vaovao amintsika samitsika eo anivon'ny fiarahamonina, fifandraisana amin'Andriamanitra ka tanteraka ilay afatra ny Papa ao amin'ny Laudato Si, fivelaran'ny olona manontolo sy ny olon-drehetra, développement intégral de l'homme, no ny herin'ny afin'ny fanahy masina manapotika ny fahotana nanimba ny fifandraisana araky ny lazaisika teo. Matetika nefa isika mametraka fanontaniana raha mahita ny zava-misy ary fantasika fa sarotra ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro satria mora voasarika ny fakapanahy isika ka noho izany to lavitra ilay fiainana mandrakizay voalaza sika teo ary to lavitra izany fivelomana ny finoana zany. Sarotra ny fiarahadia eo amin'ny synôda ho isika satria sy mora ny fifampitrahofana. Sarotra noho izany ny mameno ireo sazoa enina mivavaka mandalina ny finoana, manompo, mandray atanana, mivory, mankalaza. Ny evanjely androany dia manampy asika andalina ny fototra ny fiainana maha-kristianina sika mpanaradian'ny Kristy. Fiainan'ny Kristy no fiainasika izay midika fa mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Sady kristianina isika, n'olombelona tahaka n'olombelona rehetra, mitafy nofo mandra, milololanitra ka mety olena, manditany ka mety osolafaka. Kanefa ao anatin'izany fahaleme isika izany no miasa ny fahasoavan'Andriamanitra, miasa ny fanahy masina ka ansoina amin'ny fahasambarana isika, izany hoe ny fahalalana ny Kristy. Sy vocation ny hizaly fa noharian'Andriamanitra amin'ny asambarana isika. Sy izao krizy izao ny fiainana fa fiainana mahalala an'Andriamanitra. Matoa misy izao krizy izao dia satria voailikilika-Andriamanitra. Ahoana ary no ahafahantsika mameno ireo sazoa enina ka hahatonga sika hayana tanteraka ny synôda ka ho eglizy olo velomin'ny batemy, miombona, miara-dalana, mandray atanana ka iraina ho missionnaire ho tabernakla velona isika. Jesoa milaza ao amin'ny evanjely androany ary vavaka ataony azy, raiko tonga ny fotoana omeo voninahitra ny zanakao mba hanomezany ny zanaka voninahitra anao, fa efa nomenao fahefana amin'ny nofo rehetra izy mba hanomezany ny fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao azy. Ary zao no fiainana mandrakizay dia ny mahalalanao an'Andriamanitra marina sy Jesoa Kristy izay nirainao. Ahoana ary ho isika avy amin'izany vavaka sy fampianarana lalina nataon'i Jesoa resika teo no ahaezana ampifandray ny voninahitra sy ny fizaliana, satria zay ny hitasika ao amin'io vavaka io, ampifandraisana ny fahafatesana sy ny fiainana, ampifandraisana ny arasiana sy ny hafaliana, ny asambarana sy ny fahoriana, fa indrindra miatrika izao krizy izao. Io indrindra ry kristianina ava malala no fampianarana tian'ny eglizy ampitaina amintsika amin'izao alahady fa 7 mandavataona izao. Marina sy anjely sika fa fatariko anefa sy sanatria demony sika fa olombelona izay ansoina ho zanak'Andriamanitra, izay no antondiany Jesoa teto tany, miaso asika ho zanak'Andriamanitra izy. Ka ny valiny fanontaniana lehibe io zany dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny trait d'union sy lakle ahafahasika mampivondrona ireo fahasarotam-piainana andavanandro ka ahatonga azy hitondra asambarana ho asika. Sarotra amintsika ny andray hafaliana sy fiadanana ao amin'i Jesoa. Sarotra amintsika izao fiainana misy ny krizy izao ka hitondra amin'izay voninahitr'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mampiditra sika ao amin'izay voninahitra n'Andriamanitra izay. Ny fanahy masina ny lakle mampifandray an'ireo rehetra ireo
ka izay no niseho tao amin'ny reo apôstôly tamin'ny Pentekoty, ary izay no antony anova asika n'izao synôda izao. Ka ny fanahy masina no ahitasika ny lalakombana ka hitondrasika amin'ny fiainana vaovao ao amin'Andriamanitra. Pentekoty vaovao isika nirisika, départ vaovao, fiaingana vaovao. Ka raha mandray ny fanahy masina isika dia mandray ny fanomezana fito ny fanahy masina zay averimberina isaky ny misy fandraisana ny sakramentany confirmation, ny fanomezan'ny fanahy masina arosak'Andriamanitra amintsika no anavao ny fiainansika ka sy ho revo ao anatin'ny godra ny fahotana intsony isika, zany hoe sy rehefarehefa amin'ny tany ny fiainansika na de olombelona mpanota azy isika, fa afaka mijoro, afaka mitsangana. Zay ny dikany hoe fisanganako velona, ary zay ny vokatry ny batemy avy amin'ny finoana nefa ry kristianina havana, ary zay finoana zay no alalintsika amin'izao synôda izao mba haizasika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ka avozon'Andriamanitra tokoa ary ny fiainansika noho ireo fanomezan'ny fanahy masina, ka sy ny godrany'ity Kristy no anapotika ny fiainansika, fa raha sokafatsika amin'ny fanahy masina ny fiainansika dia miditra amin'ny autoroute n'Andriamanitra isika, ka ho toditra mantsara amin'izay fiainany zanak'Andriamanitra izay, ka ahalala n'Andriamanitra isika, ary zay fahalalana n'Andriamanitra izay sy fahalalana ny Jesosy Kristy vokatry ny fandalina nataosika amin'izao synôda izao no atonga sika hoe ove missionnaire ka manorina Etea araky ny fampianaran'ny Papa amin'ny Laudato Si, ka zary lanitra vao sy tany vao ny fiainansika araky ny hira ataosika ry Tompo Andriamanitra andrinanahary. Ny vakiteny voalohany manambara fa ny ray saina izy rehetra ary naharitra ny vavaka. Io ny vokatry ny asan'ny fanahy masina ary ny maha eglizy ny eglizy dia ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ho frately tody, mpiray tampo, olo raika isika ziaby. Ka io faharetana amin'ny vavaka io no angatana amintsika amin'ny sazoa voalohany, manomboka any amin'ny fianakaviana ny eglizy ka hatramin'ny diocèse ary eran-tany. Eglizy ny eglizy raha miara mivavaka, raha miray saina, izany ny asany reny filan-kevitra misy amin'ny eglizy ira sy raikiraiky sy ny diocèsesika. Ary zay no ataosika amin'izao synôda zao, mba haritra mivavaka isika ary mba avelasika hiasa ny fanomezan'ny fanahy masina. Eglizy ny eglizy raha mandalina ny finoana sazoa faharoa, izany no ezaka ataosika eto amin'ny diocèse amin'izao synôda izao, ary efa nitanteraisika tamin'ny tapany voalohany ary toizasika hatrany, satria araky ny lazaisika sy synôda par étape no ataosika, fa etapy ny synôda, ka mitohy hatrany ny fandaliana-pinoana, mitohy hatrany ny fiaraha-mivavaka, ary dia io no mamelona ny tapany faharoa izao, dia ny fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Efa nodininy pretra tamin'ny messe krisimaly ireo vokatry ny dinika nataotsika, manantena sika fa hoe opelantanasika sy ho ela. Ny tena vaovao lehibe dia vita ny katesisme, fa efa manonta azy sika izao sy afenina fa mbola lavitra ny dia, satria mbola maro ireo katesisme sy maintsy amboarina. Irina ny isin'ny katesisme ho an'ireo nahavita confirmation mba hiroso amin'ny fiainana matotra kokoa, ka andalinan'izy ireo manokana ny vocation ivelomany tokoa ny mahazanak'Andriamanitra. Dia sinona zay fa ny sakramentany mariazy, ny fiainana voatokana, ny sakramentany filaharana, tsy mbola misy katesisme mikasiky ireo. Ahoana ary ny fomba ivelomana an'izany rehetra zany? Io ny tapany faharoa ezahsika amin'izao synôda izao, araky ny voalaza teo, fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Anisan'ny vokatry ny paka io fiarovana ny tontolo iainana io, satria manambara ny maha-olom-baovao asika, ka mivelona indray ny vocation araky ny naharen'Andriamanitra asika, izany hoe napetrak'Andriamanitra ao amin'ny sany edena isika, ka io sany edena io dia sy inona ho isika fa ity tany ity tranobe iongonana ao amintsika ny fanan'Andriamanitra, ka manatanteraka izay vocation izay isika,
ka miverina amin'ny laony ny fifandraisana amin'ny zavaboary sy manjakazaka isika fa mpiaro sy mpiamina ary mpikolokolo araky ny nanondran'Andriamanitra asika. Zary mpamelona isika amin'izany fa sy mpanapotiko, zary mahay mampiaraka ny voninahitra sy ny fizaliana, ny fahafatesana sy ny fiainana isika, satria ao amin'isika ny fanahy lay lakile voalaza sika teo. Raha sokafasika ny fosika ka mandray ny fanahy masina isika dia ho ilay fiainana ambaran'i Jesosy, fahalalana an'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Io ilay fiainana misy an'Andriamanitra, ilay fiainana velomin'ny finoana ary silovin'ny fanahy masina, ka alanan'Andriamanitra tokoa isika ka fiainana zanak'Andriamanitra. Sy hankandrina fosiny zany sy ny fahaizana ny credo fosiny ny fahalalànan'Andriamanitra, fa mahalala azy sika raha ny mason'Andriamanitra no ijeresika n'izao tontolo izao, raha ny fon'Andriamanitra no mitempo ao amintsika, ka ilay tena fitiavana no ifandraisasika amin'ny manodidina antsika. Raha mahafoy isika ary mahafoy ho an'ny eglizy, raha vonina mahafoy ho an'ny namana koa isika. Nolazain'ny Papa Ray Masina ao amin'ny ensiklika Laudato Si fa ny namana dia fanomezan'Andriamanitra ary anisan'ny namana ny zavaboary hoy ny Papa. Raha ny vavasika no mideran'Andriamanitra fa sy manarasy ny hafa amin'ny alalan'ny teny ataosika, raha ny sofisika mandre ny tenin'Andriamanitra dia ho fantasika ny anjara toeran'ny Baiboly eo amin'ny fiainansika. Raha mampiseho fa kristianina isika, izany hoe manao ny asan'Andriamanitra, dia sy ny famantarana ny azo fizaliana, ka ny famantarana ny azo fizaliana ataosika dia sy eto ivelany fosiny fa isika mifikitra amin'ny azo fizaliana, ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotanisika dia hiara isangana aminy koa. Hoy Masindahy-Piera mivaky teny faharoa, ry hava malala, mifalia araky ny ombonanareo fizaliana amin'ny Kristy mba hanananareo anjara amin'ny fifaliana sy firavoravona amin'ny andro isehon'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran'i Kristy, fa mitoetra ao aminareo ny fanahin'ny voninahitra sy fahefana dia ny fanahin'Andriamanitra. Imbesaka isika ny manontany hoe inona no ahafantarana fa raha kristianina isika, izany hoe Jesosy ampiarabelona amin'ny olona, tsy mitady ho tevatevaina isika ary sanatria sy manarasy olona isika, fa mahalala an'Andriamanitra ka sy tiany demony fa mijoro ho vavolombelona eo anivon'ny fianakaviany, ka sy tiany demony satria mijoro ho vavolombelona eo anivon'ny fianakaviany, eo anivon'ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana ary anivon'ny sekoly misy asika, anambarasika fa Jesosy ny fiainana. I Jesosy no asambarana, ny fahaizana miaina ny maha-kristianina no azahoana ny tena asambarana marina. Ry Jesosy Tompo, amin'izao famarapararana ny fankalazana ny Paka izao, dia ambaranao mazava fa ny tena maha-kristianina anay dia ny fiombonana aminao, koengane ny fanahinao masina izay ankalazainay amin'ny alahady ho avy izao, ny fidinany tamin'ny apôstôly mba hidina aminay, ka amin'izay anao ny asan'Andriamanitra tokoa, ka ianao Jesosy anao ny asanay, ary ho lavorary zany asa zany satria lavorary ianao. Mivavaka manokana ho an'ny voatokana izahay ry Jesosy, ireo voatokana izay anao ny fiaonany toy ny isa-taona, ka ho senakina ho azy ireo tokoa ny io fifampitrahofana io, fa indrindra amin'izao fetrehana ny sinôda izao, ka ho voatokana miara-dalana, miombina, mandray atanana, iraina ho tabernakla velona. Engane izy ireo anambara amin'ny fanokana tenany, fa ao aminao no an'ny tena fiainana sy tena sambarana, ka tanteraka sahady ilay nampianarinao anay androany hoe ny mahalala an'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Hitombo fahalalànanao an'izy ireo mba hampafantatra amin'ireo manodidina azy ny fanokana tenany. Izahay kristianina kosa no Jesosy avelona eo anivon'izao tontolo izao, anohy ny asa famonjenana tombokao, ka ingany ilay fanahy fankahirezana, ilay fanahy mpanazava nalefanao eo anivonay ho alefanao eo anivonay mandrakariva, mba haizanay tokoa mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ao anatin'ny asivin'andro endrasana ny fanahy masina izahay ry Maria renin'ny eglizy, mivavah mba hiova ny fonay, ka hibebaka tokoa izahay. I Jesosy zanakao anie no anjaka aminay, ka hitondra ny fihavanany sy ny fiadanana ny izahay, fa tsy izay fiadanana sy fihavanana omen'izao tontolo izao. Masinday Josefo, ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao,
mivavao ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa anomboka ny volan'ny fomasin'i Jesosy izahay ka ingany akatahaka ny fonao ny fonay ry Jesosy ianao ry fomasin'i Jesosy ny mpiaron'ny diosezinay matoky anao izahay ka tatany mandrakariva ny dianay fandrindra amin'izao fanaovana ny sinôda izao aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio Fania.